ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry afakotratra ity alakamisy fahefatry ny volana martsa ity, manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika manaraka ny mofinaina. Ny mofinaina volaroantsika io dia ny marika toko 10. Marika toko 10 andininy 7:20. Marika toko 10 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny voakana kely an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandainga, aza manambaka, manaja ny rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, zany rehetra zany efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy, ka nanao taminy hoe: diso zavatra iray aloha ianao, mandehana andio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo, dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka. Dia nanjobona tery ny tarehiny tamin'izany teny zany, ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery ny manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manao ahoana ny asatry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao hoe: anaka, manao ahoana ny asatry ny idiran'ny matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: izay indray no azo vonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy zany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra dia ananan'Andriamanitra fahefana. Izay ny didy mahalaza azy. Ny zavatra rehetra dia ombany fahefan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia tsy ananan'Andriamanitra fahefana, fa hainy atao, hainy amboarina, satria izy mitantana azy. Lay zavatra nitranga dia tena mampiorina ny finoantsika. Nisy tovolahy anankiray na lehilahy anankiray nanana izay rehetra ataontsika hoe fahafenona tamin'ny maha olombelona. Voalohany, voataiza araka ny tokony ho izy. Voataiza araka ny tokony ho izy. Nary voataiza tamin'ny fivavahana, nanana toetra mendrika teo anivon'ny fiarahamonina, satria tsy mba nanambaka, tsy mba mpijangajanga, tsy mba mangalatra, tsy mba nanao vavolombelona mandainga. Nahatandrina zany rehetra zany izy. Raha tsorina dia nahatandrina ny didi folo izy. Saingy izao ambonin'izay nanan-karena izy. Nanan-karena izy sady nahatandrina ny didi folo. Saingy izao olona nanan-karena, manana zay maizy azy eo amin'ny fiarahamonina, olona ajain'ny olona. Io natongany Petera, natongany mpianatra manao hoe: tena iza tsony zany no vonjena. Raha in'olona iny no tsy vonjena, iza tsony no vonjena. Satria olona tsara fitondrantena izy.
izy angetsy nangalatra izy angetsy manaingy izy angetsy mifetsy izy angetsy mangalatra izy angetsy mijangajangy izy angetsy minovavolobelona mandaingy izy angetsy mifampitaritarika olona eny amin'ny tribonaly tsy nitaritaritin'olona tenerivisatsy zany ingy izy ary izy koa de olona manana zay maha izy azy manan-karena ajainy ny olona nefa hoy Jesosy manao hoe tsy tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra ianao diso zavatra ireloha ianao tonga eo ambaravaran'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy tafiditra de izy andray ary zany no tafiditra io mpianatra ohatrany sarotra izany Jesosy medidry folo efa najainy zao inona indray ao inona indray zany mbola andrasana raha ohatra ka olona nanaja ny didry folon'Andriamanitra mibeazina tamin'izany toetra zany ary nianana zany toe-panahy zany de ahoana sy izy indray tsy tafiditra de izy indray zany no tafiditra de hoe ny tompo manao hoe tsy anjara anareo ny mahafantatra an'izany tsy anjara anareo ny mahafantatra an'izany anjara an'Andriamanitra inona dika ny fanoavana rehefa ko malala amin'ny ara-panahy inona zany ny fepetra atafidirana any an-danitra fepetra voalohany tsy dikevitra manaja ny didin'Andriamanitra zay io fa ny faharoa de izao ny fitiavana ny dikany hoe andio ny fanananao an'ny malahelo de izao tsy ao amin'ilay arena zany ny fonao fa ao amin'Andriamanitra zay ny dikany hoe hanana rakitra any an-danitra ianao ity olona ity zany de izao efa teto tany izy tiany ho azy ny eto tany fa tiany ho azy koa ny ao an-danitra everiny fa zavatra tsy ritina tahaka ny fananakarena tahaka ny trano sy ny tany ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny objet zany ny fanjakan'Andriamanitra ka azo atao tahaka ny fananan-javatra ny fananana ny fanjakan'Andriamanitra zay natonga azy ny teny manao hoe inona no ataoko mba hananako mba handovako mba hananako ny fiainana mandrakizay la hoe inona no ataoko de everiny fa miankina aminy amin'ireo zavatra ananan'ireo le izy vo ny tompo hoe tsy zany ka tsy zany fa fitiavana mba nandio ny fanananao rehetra zany hoe mahafo izy ianao de anana rakitra ny fonyty olo ity zany de zao tao amin'ny arena ary zay mahatonga ny tompo ny teny etringe hoe mahatoky ny arena tsy ny mpanan-karena rehetra kory ny tsy tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra satria mantsy roitin'ny olona izy ty de roilo amin'ny rehefa mpanan-karena tsy zay ka tsy manohitra amin'ny mpanan-karena mihitsy Jesosy eto raha mandray fanoarana fa milaza manao ireo mahatoky ny arena zany hoe no everina izy ireo fa ny arena ny lasa lohan'ny fitiavana an'Andriamanitra lasa tia ny areny noho ny fitiavana ny fanjakan'Andriamanitra ary betsaka ny olona ny tahaka zany eto amin'izao tontolo zao tsy mivavaka tsy mamonjy fiaraha-mivavaka tsy mamonjy fiaraha-mivavaka tsy mamonjy ataontsika koa hoe fiainana kristianina noho ny fitiavan-karena misy ara-moa de tsy sa mamonjy fotoam-bavaka na tahaka izany na tsy miditra am-piangonana mihitsy fa hoe satria ny am-piangonana betsaka mantra betsaka sahirana de tsy vakany am-piangonana noho zany ansy sao de angatahan'ny olona sao de sy ny sisa rehetra de reny le tenen'ny tompona hoe mahatoky ny arena reny le tokony mbola hibebaka mbola vangininy fa ilana fiasan'ny fanahy masana fa tsy ny arena ny ratsy akory fa ny fitiavan-karena ny ratsy tsy ny arena ny ratsy fa ny fanompona ny arena manjary fanompo-tsampy no ratsy izy ary ny manavaka an'izay rovina ny olona anankiray no atao hoe manompo ny areny ary rovina ny olona anankiray no atao hoe mahafoy zay de izao Jesosy ihany mahalala Andriamanitra ihany no mahafantatra io tenen'ny tompo io manao hoe tsy anjara anareo zany tsy hainareo zany tsy hainareo ny mamonjy ny mpanan-kareny tsy hainareo ny manavaka hoe ity mpanan-kareny ity tokony ho ary ity mpanan-kareny ity tokony tsy ho ary tsy hainareo zany fa hain'Andriamanitra fa efan'Andriamanitra ny mamangy ny olona rehefa koa malala zava-panahy-pianarana antsika eto zany de izao manao hoe zava-dehibe any fanarahantsika ny didin'Andriamanitra tena tenen'ny mampianatra matematika condition nécessaire amin'ny famonjena ny fanahantsika ny fanarahantsika sitrapon'Andriamanitra fa tsy suffisante
zany hoe tsy ampy fa mila inona, mila fitiavana, mila fizarana, mila fitiavanamana, mila fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dingana ihany zava-dehibe ny fanajantsika ny didy folon'Andriamanitra, fa aza mieritreritra manao hoe ampy zay ka irimbelona na koa hoe titena, fa tsy ampy ny famonjena ny ataontsika hoe ny fanarahana ny lalàna araka ny anarahany jiosy azy, fa zao tena zay mahatonga ny tompona nafatra nge hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra dia tiavany namanao tahaka ny tenanao e. Fa ny faharoa zay makana antsika ty fanoharana ataon'ny tompo ity ry avako momba ty lehilahy-mpanan-karena ity, dia ny tenin'ny tompo zay matetika hitantsika eny amin'ny ataontsika hoe eny amin'ny tokantrano tsirairay dia mandraka rehefa misy an'ilay fafana kely na ilay tableau kely iny dia asiany olona ny tendiny soratra ty fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Isan'ny tsotra masina tenimpino mihitsy izy ity hoe ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ny dikan'io dia hoe ny zavatra rehetra dia tena fahefan'Andriamanitra. Tsy tokony adonona fa teo amin'ny lafin'ny famonjena ny olona ny tenenan'ny tompo an'ity voalohany indrindra amin'ity marika ity zany, dia teo amin'ny lafin'ny famonjena ny olona hoe misy olona tena eritreretinao mihitsy fa tsy ho voavonjy, dia ny tompo manao hoe fahefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ndraindray satria zany mpianatra eto dia ny teny manao hoe iza moa zany no azo, iza indray no azo vonjena, dia ny 520. Zany mpianatra zany dia tena manoloana olona hoe tena tsy azo vonjena intsony io. Andrandrantsika mahita fiainana olona ohatr'izany ohatra hoe olona anankiray izay hitantsika hoe ao anatin'ny fotoana iandrasan'ny fahafatesana dia ny fahafantarantsika ny fiainany tena hoe tena ngamba very n'olona iny, ngamby n'olona iny zao nanahoana ary ny fiainana tootran'izao nge izy tafony fahavely, dia miari-tsaina amin'izany tsika. Zany ty tenenina tonga ny tompony teneny ity, zany hoe lay fanontaniana hoe tena mbo voavonjy ihany ve zany n'olona reny, mamela-panontaniana amin'ny mba voavonjy ihany ve raha amina, mba voavonjy ihany ve iny olona iny, dia ny tompo eto no miteny misy zavatra tsy hainao fa hain'Andriamanitra. Na dia amin'ny segondra farany ary, na dia olona eritreretanao hoe tena tsy voavonjy tsony iny amin'ny fieritreretanao azy hoe tena izy ara tamin'ny toerana ohatran'izao no nahafatesana, tamina fitrangan-javatra ohatran'izao no nahafatesana, dia ho voavonjy ve izy. Dia ny tompo ny teny tamin'ny mpianatra hoe zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ny dikan'izany Andriamanitra mahafantatra. Vizany ianao raha mieritreritra n'izany manao hoe dia ahoana moa zany le dadatoako, dia ahoana moa zany le nenitoako, mba any an-danitra ny avy ve izay bebeako izay, mba any an-danitra ny avy ve izay dadabeako izay, mba voavonjy ve izay le olo-patatro le namako be iny, mba aiza ry izay. Dia izao an'Andriamanitra zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ny segondra farany tao amin'ny fiainany asa ny tompony mahalala, segondra farany ny tompony mahalala n'izany rehetra zany, fa tsy anjaranao zany. Fa ny dikany faharoa amin'ny teny zavatra rehetra n'Andriamanitra ity, tsy teo amin'ny lafin'ny famonjena ny fanahin'ny olona ihany io zany eo, fa izao koa tena eo amin'ny lafin'ny fiainana isan'andro mihitsy. Satria io teny io dia ao amin'ny Jeremia 2:7-10, Luka 2:1-7 dia miverina io teny io. Tsy nampiasaina marika nampiasa azy eo amin'ny lafin'ny momba ny famonjena ny olona, fa raha mitranga ny Jeremia sy Luka dia tena amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro mihitsy manao hoe ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, dia azonao hitokiana, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, dia azonao hitokiana. Amin'Andriamanitra zany tsisy zavatra impossible, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra na inona na inona. Noho zany dia mampiorina ny finoantsika zany ry havako, mampiorina ny finoantsika hoe ny Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tsy voasaka ny toerana, tsy voasaka ny fitrangan-javatra, tsy voasaka ny fotoana, tsy voasaka ny zava-misy, fa ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Dia aza misalasala ary fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa atao aminao zahay hanam-pitiavana anao, hanam-pitiavana namana, tia izara.
ny everiny eo fivavahana mantsy mandrakariva dia la endrika ivelany ilay fivavahana hamonjena ny tenanay samy rery dia manafatra anay ianao fa ny fivavahana aminao Andriamanitra sy ny fironanao dia tsy ho an'ny tenanay tsy asambatra anay ihany fa ny afako hitondrana fifaliana satria fantsopitahiny zay ho an'ny hafa dia mivavak'izay Jesosy ary mba ataovy mahatoky anao hatrany rezahay miazakazaka ty andova ny fiainana mandrakizay izay fantatrao zany dia ampahirezy tompo mba ahatsiaro ireo namanay ahatsiaro fa nirakitra any an-danitra ny manonao anay dia ny fahafoizanay ny fitiavanay ny namanay ary ny fialanay amin'ny fitiavatena dia ampianariko koa zay tompo ahatsiaro fa ny Andriamanitra dia ianao mahay ny zavatra rehetra hainao avokoa ny zavatra rehetra tsisy zavatra eo aminao tsy hanananao fahefana amin'ny zavatra rehetra nataonao ety ambonin'ny tany dia raha ao anatin'ny ady sarotra zay ka mitady vahaolana raha ao anatin'ny zava-manahirana dia ataovy resy lahatra fa hainao ny zavatra rehetra dia mametraka ny fiainana io am-pelantananao zay Andriamanitra dia ianao ilay mahay zavatra rehetra ahasambatra ahafaly anay ao amin'i Jesosy zanakao. Amen.